Meurano famaranran, meurano l'Europela che meurano fa la vita, meurano l'Europela che meurano famaranran, meurano l'Europela che meurano fa la vita. Oka tsy ho lany andro amin'ny adievitra isan-karazany izay savonintsika fa ny tena mahakasika ny olana iainan'ny mponina no jerentsika ary voalohany amin'izany resahantsika foana ny resaka rano. Inona ny tolo-kevitra avy amintsika malagasy izay ny tena zava-dehibe sika malagasy ary matoa tanterahantsika aty ambovombe izao fionan'izao fa tsy hoe natao tany Antananarivo dia any anatina hotely tsara be sika no mitady vahaolana fa nentina ty mihitsy mahita ny zavatra ty fotany. Nisy mety tsy fahalavorariana teo tamin'ny fandaminana rehetra fa zany rehetrarehetra zany tsara hita masontsika koa hoe zao anie ny realite, zao anie ny zava-misy aty fotony ety fa hafa ny ainatsika ny volon-latabatra ny Antananarivo any dia anytsika matetika no be filaza dia milaza fa zao ny vahaolana ho an'ny faritra Androy, zao ny vahaolana ho an'ny faritra Tsimonnosy. Ka hofaranako ny teniko tompoko lasy tompoko vavy megavy etika tsiraray avy azalanina amin'ny adevitra amin'ny définition kiresatikireny any Androy okotsika tsy andano andro amin'izany fa inona ny vahaolana hoentitsika manana diditsika androany satria andrasan'ny olona hoe iontinona indray ny volalany tamin'ny fanatanterahana ny fionana tany ambovombe io dia laha ny andro ny vorivory tao izy rehetrarehetra dia mifampijerijery fa inona ny vahaolana hoentitsika manana didy amin'izany tsika tsiraray avy zay hoe obligation de résultat mivoaka eto raha pitso dia tokony mitondra vahaolana tsika hoe zao zavatra mivaingana navoaka ny malagasy laza teo ny solitena ny PTS ramatoa solitena maharitry ny UNICEF eto Madagasikara izy dia misolitena ny PTF rehetra na mpiara-miombonantoka amintsika raha nandray fitenenana teo laza izy fa vonona hiara-iasa amintsika mangataka amintsika tena miangavy efa mafy loatra tompoko lasy tompoko vavy ny aina ny vahoaka malagasy. Vahaolana, sahala tompoko lasy tompoko vavy.